manonona ny fiadanany Jesosy Kristy amintsika rehetra zay manaraka an'izao fandaharana izao ary fifaliana manokana ho any mizara aminao satria mahasambatra ny manome no ny mandray ny ten'Andriamanitra dia ampifaliana ny zarana ny teny fiainana ity. Androantsika dia iresaka ny fanambaran'i Jesosy momba ny tenany hoe izao no fahazavana zao tontolo izao. Tamin'ny voalohany resaka ny aloha hevitra ity sika ny amin'io Jesosy manambara ny tenany ditatsika matetika amin'ny filazantsara ny jaona dia matetika Jesosy miteny izao no le tamin'ny voalohany hoe izao no izy milaza mandriamanitra azy izy satria izay mihitsy ny anarana nitononon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy rehefa nanontany Mosesy hoe anontany aho ny zanak'Israely hoe izy ilay naniraka anao dia niteny Andriamanitra hoe lazao ny zanak'Israely izao no izy. Hitatsika aorianao fa iteny koa Jesosy hoe izao sy ny ray dia iray ihany. Jesosy Kristy ho an'ny kristiana tsy mpaminany ihany, tsy mpampianatra ihany, fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Izy sy ny ray dia iray ihany zany hoe Andriamanitra izy. Fa tsy nataony fikiriny ilay fitoviany amin'Andriamanitra fa tonga dity an-tany izy naka ny endrika ny mpambo. Tonga dity an-tany izy hovaly ny fanontaniana rehetra mipetraka amintsika, hovaly ny filana rehetra eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Mila famonjena ny zanak'olombelona tonga dity an-tany izy ho amin'izany. Mila fanafana, mila fanavotana tonga dity an-tany izy. Ary rehefa iresakitsika momba ny fanambaran'i Jesosy Kristy ny tena dia mbola valo ny filatsika dia ny filana lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika. Mila mazava isika rehefa niditra ny ota dia niditra ny fahafatesana ary endriky ny fahafatesana ny aizina, ny famaizina. Io aiziny tsy hoe tsisy jiro ihany fa io aiziny koa dia milaza tsy fahafantarana ny tena tokony izy. Io aiziny koa dia milaza tahotra, orooro, tebiteby, fanahina, endriky ny aizina daholo izany, tsy fahalalana. Zay mahatonga ny hoe matetika ny fahafatesana ditatsika avy hatrany dia mora amintsika mampitovy azy amin'ny aizina. Fa satria ny fanoteko ny ten'Andriamanitra hoe ringana ny oloko noho tsy fisian'ny fahalalana. Jesosy ny teny zao ny fahazavana zao tontolo izao. Tonga dity an-tany izy haneo amin'ny olona inona ny marina, haneo amin'ny olona hoe inona ny tena tokony atao, inona ny tena tokony ho fantatra, ary hitondra fiadanana, hitondra fahalalana tafatombona tsara araka ny tokony izy, anaisitra ny tahotra sy ny tebiteby, ny orooro. Zaho izy ny fahazavana zao tontolo zao. Fatatsika koa fa ny aizina dia midika faharatsiana, milafy ny ara-panahy sy milafy ny ara-tsaina ihany koa. Ny mazava kosa dia midika fahatsarana, ny mazava midika fahasalamana amin'ny lafiny rehetra. Tsy ny vatana ihany no tokony ho salama, ny saina, ny ara-panahy. Zaho Jesosy no fahazavana, ary io fahazavana io dia nataony hitaratra n'izao tontolo izao. Ny olombelona afaka misy mitondra hazavana ihany, fahazavana voafetra taka nireny jiro amin'ny trano anankiray dia izy tandrify azy zay tratrany heriny ihany no mahazo fahazavana kely. Fa ny Jesosy Kristy dia mihoatra lavitra no fahazavana ny masoandro. Fatatsika fa ny masoandro rehefa miposaka dia mitondra hazavana, mitondra hafanana, mitondra famirapiratana, ary amin'ny lafiny rehetra mihitsy ny entiny Jesosy eo amintsika. Mbola tsarako foana lirery Jeso masoandronay itiako hatramin'ny mbola kely. Fa ny masoandro tokoa rehefa miposaka mitondra fifaliana, mitondra hazavana, mitondra hafanana.
tsy resaka fanompoana tahaka ny nataon'ny egyptianina taloha rehefa nataony andriamanitra le masoandro fa ny antsika jesosy no andriamanitra. Izy lay tena masoandro tsika, izy lay tena mazava, izy ny fahazavana iny ary nambarana zay manaraka ao izy tsy toetra ao amin'ny maizina. Io zavatra iainanao io misy tahotra tebotebo fanahina, io karazana korontana endriky ny aizina daholo zany ny amin'ny ahoana marina ny tokony ho izy. Indraindray zavatra ambarako aminao fa indraindray ny olona mampianatra na milaza faminaniana rehefa tsy mifantoka ao amin'i Jesosy le fampianarana, rehefa tsy miivo ao amin'i Kristy le fampianarana dia tsy mitondra zavana fa lasa mitondra aizina indray. Ka dia izay no anambarana amintsika hoe mila manaraka ny mazavintsika ary Jesosy Kristy no lay tena mazava. Rehefa manaraka azy sika dia tsy raparapa anatin'ny aizina fa azava ny diantsika, azava ny fiainantsika. Dia raina ny tompo ary misaotranao naharitra ny aino ho aminao any ny fahazavana feno avy amin'ilay fahazavana lay tena mazava dia Jesosy Kristy misaotra tompoko.